Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko, tsy mitsatra ny misaotra an'Andriamanitra isika no zao fahavelomana nomeny antsika tsiraray avy isam-batan'olo izao. Tena fahasoavana lehibe mihitsy mantsy, fahasoavana ho antsika zanak'olombelona lay izy, satria mamaipoana ny nanomezan'Andriamanitra antsika fofinaina mahavelona. Hoy ny fomba fiteny hoe gratuit. Fa any amin'ny hôpitaly any ange ka vidimbola ary vidina lafo mihitsy ny oxygène mahavelona ny olona eo. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny fandarana ny tenako izay fiangonana Refy Androndrakely amin'ity andro anio ety. Engany ka hitan'Andriamanitra miasa mamonjy manao fagagana ianao ianareo am'izao taona diavintsika izao. Iroso hitondra ny tenin'Andriamanitra am'izay aza ny tenako, koa raha misy baiboly eny aminao dia sokafy ao amin'ny bokin'ny Matio 1:10 ka ny 9:20. Toy zao mivoasoratra ao, o Jesosy: mankanesa ty anko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no anome anareo fitsarana. Averiko teo vakina indray le teny: mankanesa ty anko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no anome anareo fitsarana. Eno tsara zao afatra entiko anareo izao. Nanomboka tamin'ny fotoana nahalavo any Adama sy Eva, lay olombelona no arian'Andriamanitra voalohany ka napetrany tao amin'ilay toerana antsoina hoe Saidena. Nanomboka teo dia nahita Andriamanitra avy any an-danitra, nahita ny tompo fa misy olana mitatao mitondra fahoriana eto ambony ty tany ity, zay mahazo ny olona tsiraray avy isam-batan'olona izany. Ary amin'ny karazany mihitsy zany olana hitan'Andriamanitra mahazo ny olombelona izany. Ka rehefa nodiniako izany olana mitatao mitondra fahoriana ho an'ny zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ity zany, dia hitako ary fantatro fa ozona no ao ambadika zany. Hitako ary fantatro fa ozona ho ao ny ao ambadika zany. Ny ozona mantsy dia karazana sazy avy amin'Andriamanitra, natao ahazo ny olona no ny fatsony na no reo zavatra ratsy zay nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Ka reo olona milaza ny tenan'ho kristianina, mpivavaka, mpandray fanasan'ny tompo, kanefa mbola mahasamanoka, mahasamanao tsy fanao, mavita manompo sampy, mavita manangana ny fanahiny maty any amin'ny fasana, ho mpanelanelana, ataony ho mpanelanelana mivelona sy ny tompo'Andriamanitra. Ny olona toy zany no tena iarany sazy, dia ny ozony izany. Ohatra efa nisy ao anatin'ny baiboly zao tantaraiko aminareo zao. Atao ampitsara toko 10 de manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 19 no mitantara zany, fa tsy hovakiko aminareo moa le teny fa lava. De araka ny voalazan'io mpitsara toko 10 io tao anatin'ny olana mampahory, tena mampahory ny zanak'Israely tam'izany fotoana izany. Tsy nihiratra mihitsy ny masoandrona tao anatin'ny 20 taona. Nanao zay azo natao ny Filistina tao anatin'ny 20 taona mba entina ampahoriana andreto zanak'Israely. Na de olon'Andriamanitra aza ny zanak'Israely, mpivavaka araka ny fomba fiteny ankehitriny, de tsy afabela tamin'ny ozona mitondra fahoriana mihitsy ry zareo tam'izany fotoana zany. Averiko indray hoe nandritra ny 20 taona
no nisehon'zany olana mampahory zany a teo am're zanak'Israely. Inona ny antony? Ny antony satria nanontsy fanao ny zanak'Israely, niala tam'ilay fivavahana tena izy ny zanak'Israely ka nanompo sampy de lay antsona hoe Bala. Tsoroko aminareo a fa tena tsy zakan'Andriamanitra ny fiainana tahak'izany, tena tsy zakan'Andriamanitra indrindrindrindra hoe ianao mitondra titra hoe olon'Andriamanitra, mitondra titra hoe mpivavaka, kanefa eo anatry Andriamanitra dia masasa manao zavatra tahak'izany. Tena tsy zakan'Andriamanitra zany. Ry havana, ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao, tsy vitsy amin'ny olona ankehitriny ange no manana fiainana tahak'izany ambarako zany. Mivavaka izy isika ny alahady, mandray fanasany tompo, manana mandray kominio, manana andraikitra ao am-piangonana, fa saingy mbola manao tsy fanao, manao mpisampy, miresaka mifanahy ny maty. Ry hafanao, ahoana no ahafalan'Andriamanitra am're olona manana fiainana tahak'izany? Tsy magaga raha ohatra ka avelan'Andriamanitra hitambesatra amin'ny olona ny ozina de le olana mpitondra fahoriana. Tsy efa nazava taminao ve ny fotrin'ny olana nampahory ny zanak'Israely le nitantaraiko teo? Fa araka ny volazanten'Andriamanitra de nanompo andreo Bala ny zanak'Israely fa niala tamin'Andriamanitra le tompony zao rehetra zao. De vokatrany de nataon'Andriamanitra tonga teo amin'ny ozina, ary ny fisehoan'le ozina de hoe namidin'Andriamanitra tamin'ny Filistina ry zareo, namidin'Andriamanitra tamin'ny Filistina ry zareo, natolotr'Andriamanitra teo an-tanan'ny Amonita ry zareo. De ireo ndray aveo no nitondra olana nampahory ny zanak'Israely, araky nambarako tery aloha hoe nandritra ny 20 taona. Ny filazan'ny Baiboly moa de hoe nataondreo Filistina taranak'ireo Amonita trapahoriana faran'izay mafy a ny zanak'Israely a tam'izany fotoana zany. Tsy afariavana malala fa mety toy zany ihany koa ny fototsy ny olana mampahory mahazo anao io, sy ny fototsy ny olana mampahory mahazo an'ity firenena malagasy misy antsika ity. Fa ity ny tena raraha ary mba tiako tena hoenonao tsara, noho ny fivadiana nataonao tamin'Andriamanitra, noho ny fanompo-tsampy nataonao, na nataondreo ray aman-dreninao, na nataondreo ray aman-dreny benao, dia tsy faly ny tompo, tezitra mafy ny tompo. Ary raha ny voalazan'ny Baiboly no jerena dia hatrany amin'ny taranaka faefatra zay tsy fifalian'Andriamanitra zay na zay fahatezerin'Andriamanitra zay. Exodosy 20:4 no manambara zany. Fa ankoatran'izay, hatramin'ny vavaka sy fifonana ataon'ny olo-kafa ho anao azy dia mety tsy eken'Andriamanitra sy tsy akasan'Andriamanitra, satria efa tsy faly loatra izy, efa tezitra loatra izy noho ianao nanao tsy fanao, noho ianao niala tamin'ilay fivavahana tena izy, noho ianao milaza azy olon'Andriamanitra, milaza azy ho mpivavaka, nefa masa manao mpisampy, masa miresaka mifanahy maty mba ho mpanelanelana aminao sy Andriamanitra. Ary mino fa mety ho tahak'izany mihitsy no fototry olana mahazo anao tsy mety voavaha io mandrika ankehitriny, ary mety ho tahak'izany ihany koa ny fototry ny olana misy am'izao firenena malagasy misy antsika izao. Ohatra efa nisy ao tantarako aminareo zao ao amin'ny Jeremia 7 ao de nandininy 9. Andao nge vaketsika voasoratra Jeremia 7 de vaketsika ny 9. To zao voasoratra: koa aza mivavaka ho an'ity fireneny ity ianao, ary aza manandratra fitarainana sy fivavahana ho azy na mifona amiko, fa tsy hainao anao ao. Tsy hitanao va ny ataondreo any an-tanànan'ny Joda sy any an-dalambe ny Jerosalema, 9. Manangona kitay ny ankizy,
mandrehitra afo ny rainy ary mametavetany koba atao mofo ho an'ny mpanjaka vavy lanitra ny vehivavy. Manolotra fanatitra edina ho an'ny andriamanikafa izy ireo mba ampahasosotra. Moa izao va no ampahasosoran'ireo ony tompo fa tsy ny tenany ihany ka ampahamenatra ny tavany. Koa izao no lazain'ny tompo Andriamanitra, indro ny fahatezerako sy ny fahavinirako dia idina am'ty tany ity dia amin'ny olona sy ny biby fiompy, amin'ny azo any an-tsaha ary ny vokatry ny tany dia irehitra izany ka tsy ho faty. Raha nanaraka tsara n'io teny soratra masiny io anao fa avereny Jeremia 7:1-12 ka hatramin'ny 9:20 dia tena malasa saina sy malasa eritreritra be mihitsy, satria Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'i Jeremia hoe aza mivavaka ho an'ity firenena inty intsony ianao, aza manandritra fitarainana sy fihevana ho azy na mifonamika anao fa tsy haino anao ao. Ny vavan'ny tompo Andriamanitra tsy toa mihitsy no niteny zany tamin'i Jeremia. Inona ny antony? Satria avy any ambony Andriamanitra no nahita tety ambony tany, nahita tamin'ireo lazaina hoe olon'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra dia ny zanak'Israely, nahita hoe miatra amin'ny ankizy dia mandray anjara amin'ny fampona sampy. Voalaza eto hoe manangona kitainy ankizy, zay zany ny anjara asany. Ny ray mpianakaviana no mpandrehitra afo, zay ny anjara asany. Ny renim-pianakaviana araka voalaza amin'ny 9:20 mametafeta ny koba atao mofo ho an'ny mpanjaka vavy lanitra, de aveo koa manolotra fanalitra nidina ho an'ny Andriamanikafo. Tena tsy nahafaly Andriamanitra mihitsy any ka nataoko azy ny teny tamin'i Jeremia hoe aza mivavaka na mitaraina na mifonamiko ny am'ireo olon'ireo ianao. De ary ambany ary de zao no teny nataon'Andriamanitra ilazany hoe tena tezitra izy hoe zao no voasoratra ny 20:20, zao no lasain'ny tompo Andriamanitra, indro ny fahatezerako sy ny fahavinirako dia aidina am'ty tany ity. Zany hoe ataon'Andriamanitra miatra amin'ny tany mihitsy lay fahatezerana sy fahavinirana dia amin'ny olona mazava ho azy. Ary ny tena raharaha nataon'Andriamanitra hiatra amin'ny biby ihany koa, biby fiompy ny fahatezerana, dia nataon'Andriamanitra hiatra amin'ny hazo any an-tsaha ary ny vokatra ny tany rehetra ny fahatezerana, ary dia nataon'Andriamanitra hirehitra zany fa tsy ho faty. Ry hafa aloha, zay nge le mahatonga amin'ny teny hoe fa iteny tena raharaha e, dinio tsara fa mety misy mpalompan'Andriamanitra olona tena vonina hivavaka ho anao kanefa dia tsy miva ihany tantara-piainanao, tsy miva ihany le olonao fiainanao. Be dia be ihany koa ny mivavaka ho an'ity firenena malagasy ity, fa dia tsy miva ihany ny olana, tsy miva ihany tantara-pirenen'ny malagasy. De zay no mahatonga lasa eritreritra hoe sao de efa tena tafapaka ny an-danitra ny tany amin'Andriamanitra ary ny nataonao na ny nataontsika malagasy. Ka natonga n'Andriamanitra tetra de tetra, ataon'Andriamanitra tsy manan-kery ny vavaka fifonana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ho anao, na ataon'ny olona ho anao, na ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ho firenena, na ataon'ny olona maro ho an'ny firenena. Hitanao, tsy ny olona ihany zany no hiara-ny fahatezerin'Andriamanitra hatramin'ny biby fiompy. Zandraika lasa eritreritra mihitsy tena hoe maninona ny arena malagasy toy ny omby ohatra miafongana. Marina fa misy ny dalo, misy ny mpangalatra, misy ny olona ratsy mangalatra ny arem-pirenena, fa mampieritreritra hoe sao de vokatra fahatezerin'Andriamanitra ary zany noho ny fampotsapy zay atao malagasy ka na ny ankizy na ny ray-mpianakaviana hatramin'ny renim-pianakaviana de mandray anjara am'zany. De hitanao ihany koa akoatra ny biby fiompy hatramin'ny hazo any an-tsaha sy ny vokatry ny tany, hatramin'ny hazo any an-tsaha. Izy am'zao no tsy malala hoe ripaka ny ala malagasy, ny ripaka ny bois de rose efa rovana kanefa tsy mety voary mihitsy. Marina fa mety misy mpanao afera ao, mety misy olona manao ny tsy tokony atao ao, fa mampieritreritra hoe sao de zay lay vokatry ny fahatezerin'Andriamanitra zay mandripaka ny ala malagasy ary manimba ny vokatry ny tany. Ary amin'ny diny farany de hoe
irehetra izany ka tsy ho faty de lasa sainy sy lasa eritreritra hoe misy dorotanety atsy eroa ezana foanany zany fa tsy foana mihitsy ho iaho hoe sao de le fatizeran'Andriamanitra no ao ambadiky zany riavana malala. Anjaranao ny mandiniky na anjaranao mieritreritra zany zavatra ambarako aminareo zany. Araky ny fanambarako tery aloha moa de amy karazany reo olana mampahory zay entiny ozina eo amin'ny zanak'olombelona eto ambony ty tany ety. Ohatra am'zany tsy mihinana ary tsy mitafy ny maro amin'ny olona raha tsy efa mijalijaly, tena hoe mijalijaly ara-baky teny fahoriana entiny ozina izany riavana. Tsy mahafinaritra tsony ny fiainam-pitiavany maro satria sendrany olona ratsy foana izy, sendrany olona ratsy miaraka amin'ny atrany izy. Tsy ndray mandeha na indroa na intelo no mety hoe nisehon'izany to amin'ny fiainana fa matetitetika fahoriana entiny ozina avokoa zany rehetrarehetra zany. Tsy vitsy amin'ireo olona nanorina tokantrano na ifandroso tamin'ny lalan'ny fanambadiana no ndrisy fa kivy tanteraka ary mamofo mihitsy azy am'izao vaninandro zao. Te hiantso fahafatesana izany izy rehefa tena tonga indray le olana ara-panambadiana de mbola fahoriana entiny ozina avokoa zany rehetrarehetra ny tompoko. Ao indray reo olona manana fananana fa saingy olo-kafa no mitantana azy, tompony kanefa mankatakatana, tompony kanefa tsy mba mihinana ny maminy am'lay fananana izy. Efa niaran'izany ohatra ny zanak'Israely araka voalaza ato amin'ny boky fitomaniny Jeremia, andonga jerentsika fitomaniny Jeremia 5 de toy zao voalaza amin'ny 2 ny lovanay de afindra ho an'ny vahiny ary ny tranonay de ho an'ny olona tsy fantatra. 4 ary loharanonay azy de andoavanay vola vao azonay sotroana ary kitainay koa de avidinay vao azo. De 7 nanota ny razanay tsy etentsony izy ireo ary zahay no mivesatra ny elony. Hitanao am'izany riavana fa lay zavatra nataon'lay nataonao, nataon'ny ray aman-dreninao, nataon'ny ray aman-drenibenao, nataon'ny razambenao dia misy akony aminao sy ny taranaka ateoriana. Zay mivolaza ny 7 hoe nanota ny razanay tsy etentsony izy ary zahay no mivesitra ny elony. De nisan'ny fisehony de hoe manana fananana izy kanefa dia olo-kafa mitantana azy, manana fananana izy kanefa dia tsy mba mihinana ny maminy am'izany fananany zany. Ary na de loharanonay azy ozy izy andoavanay vola vo azony sotroana, maka kitay zahay fa andoavanay vola vo azony ampiasaina. Riavana malala zay mandre an'zao afatra entiko zao. Mety tataky zany ambalako zany angamba ny zavatra ratsy manjoanao am'izao fotoana zao. Mety mafy sy mavesitra aminao ary tsy zakanao laindrany intsony ny olana vokatry ny ozina nahazo anao sy ny taranakao. Fa izao ny vaovao mahafaly, afaka manova ny tantaram-piainanao ny tompo Andriamanitra am'izao taona diavintsika zao. Zay le nambarako tamin'ny heriny, afaka mamonjy anao am'ireo olana mampahory anao reo izy. Zany ngena hoantony natokan'i Jesosy ny teny Matthieu 5:20 le nivakina ty aloha hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izany no hanome anareo fitsarana. Mankanesa ty amiko Jesosy. Anjaranao zany zao no manapa-kevitra fa efa miantso Jesosy, efa miantso ny tomp'Andriamanitra fa manana vahaolana tsara ho anao izy ary vonina ny anova tantaram-piainanao ratsy ho tsara izy. Ka raha ny hevitra avy aty amiko manokana, voalohany dia tapoha ny hevitrao ny iny ary ny andray an' Jesosy mba ho tomponao sy ho mpamonjy anao. Tapoha ny hevitrao ny ame toerana an' Jesosy Kristy ao anatinao.
mila mamaly ny antsony Jesosy ianao fefa miantso izy hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa ataoninona omeny fitsarany ianao zany hoe sorona aminao reo olana mampahory vokatry ny nataonao na nataony ray aman-dreninao na nataony ray aman-drenibenao na ny nataony razambenao olona maro riavana no efa hitako nahazo fahasoavana tamin'ny fanapa-kevitra hoe ino an Jesosy andray an Jesosy ame toerana Jesosy ao anatiny olona maro no efa hitako natsapany zany fahasoavana zany ka mino aho fa tsy diso anjara am'zany ianao zay mahita sy mandray am'ty androany ity faharoa ataova mivavaka fifonana noho ny fampotsampo nataonao nataony ray aman-dreninao nataony ray aman-drenibenao mazava le voalasany fitomany Jeremia 5:5 hoe nanotandrasanay tsy ety intsony izy ary izay no mivesitra ny elony tsy hoe lay zavatra ratsy nataonao ihany akory no fotrana tonga ny ozina de le olana mampahory teo amin'ny fiainanao fa mety ny nataony ray aman-dreny teraka anao na mety ny nataony ray aman-dreny benao na mety ny nataony razambenao raha mbola tafiditra tao anatin'ny taranaka faefatra ianao de zany ny zavatra manjo nanota ny razanay tsy entintsony izy ireo ary zahay no mivesitra ny elony fito maniny Jeremia 5:7 fatelo torohevitra omeko anao ity tsara ary tena tsara aminao ny manapa-kevitra ihany ko ny amonjy ny fotoam-pivavahana omba ny herin'Andriamanitra mamonjy sy manafaka anao betsaka nge fotoam-pivavahana misy am'izao fotoana zao fa misy amin'izy reny tena hoe omba ny herin'Andriamanitra mamonjy sy manafaka ary eto de mitaonanao mba tsy salasalana irorosainy intsony vonjeo ny tenanao vonjeo ny ankonanao tsy aja sy voninahitra intsony zany zao no tediavitsika fa hoe ahoana no ataoko mba tonga ho afaka am'izao zavatra manjo azao am'izao olana tena mampahory zao ny tiako ambara de zao raha mety aminao tonga ava mihitsy mamonjy ny fotoana ataonay fiangonana refy androdrakely isaky ny alahady maraina miditra fito ora sasa fidirana voalohany miditra amin'ny 10 ora fidirana faharoa ary miditra amin'ny 2 ora sasany ny fidirana fahatelo tena tonga ava mihitsy ianao afaka manatona anay ihany ko ianao makato revitra na afanay mivavaka ho anao engany ka tsy araka lay teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Jeremia no hiatra aminao raha hivavaka ho anao zahay fa engany ka ho isan'ireo olona amindran'Andriamanitra fo ianao ho isan'ireo olona zay ovonjeny ianao rehefa tonga am' Jesosy rehefa misy mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho anao engany ka ho isan'izany ianao ny toerana anasaina ianareo de ny fiangonana refy androdrakely ny telefôna afantsika mifandray de ho voasoratra io 032 04 888 034 04 852 47 zay zany no fotoana androany zay fotoana natokako ny zarako ny afatr'Andriamanitra zay veriko hoe sahaza ho antsika tam'ty androany ity hivavako anareo aho misy matoky aho fa hiasa ny herin'Andriamanitra koa raha marary ianao de petrao faritra misy marary ny tananao ary minosy maneke fa anasitrana anao Andriamanitra satria vavan'i Jesosy mihitsy no fa niteny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izoany no anome anareo fitsarany zany no anome anareo fanasitranana ny fanapahanao hevitra zany ny noely de anasitrana anao amin'ny alan'izao vavaka ataoko zao ny tompo vavako anareo zay manana olana apetrao amin'ny folareo ny tananareo misy olana mampahory ve eo aminao am'izao fotoana zao efa nianto Jesosy fa makanesa ary manatona azy ianareo zay matsapa an'izany olana mampahory zany fa zao no teny Jesosy omeko fitsarany ianao zany hoe ova any
ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Satria raha iverenako manokana lay tantarany zanak'Israely zay voalaza amin'ny mpitsara toko fa 10 teo de zao ny zava-misy. Rehefa tena niverina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely, tena nitaraina tamin'Andriamanitra izy de nanitranga hoy ny baiboly hoe tsy natsindry ny fanahy intsony ny tompo, ka natonga ny tompandriamanitra nanapa-kevitra fa amonjy andreto zanak'Israely ireto indray ka anafaka azy am'ilay olana tena mampahory, tena mampahory. Ny dera ny aja ary ny voninahitra de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Vonina ve anao fa hivavako anao a? Vonina ve anao fa hivavako anao a? Aondra ny lohanao, napetra faritra misy marary ny tanana, napetra fonao ny tananao fa hivavaka tsika. Tompo Andriamanitra tsy tovo, tompon'izao rehetra zao, misaotra ary mame voninahitra anao am'ty androandroany ity, satria afaka nitondra ny teninao aho ho andreo olona mpanaraka fandaharana. Ankehitriny Andriamanitra de miondrika eto anatrianao amin'ny anaran'i Jesosy aho, fa ifona ho an'izao fiangonana izao, ifona ho an'ny olonao rehetra, ifona ho andreo olona zay nahita sy nandrea tamin'ty androandroany ity. Andriamanitra, azo atao tahaka an'izay teny nataonao tamin'i Jeremia, zao vavaka ataoko ho andreo olona ireo zao. Fa noho ny am' Jesosy maty ho an'ny olombelona rehetra tompony azy fijaliana, de tena am'raha fo izy, avy aloheloko izy. Ekena fa efa nanompo sampy izy, efa nanao tsy fanao izy, efa nanao diso tao anatrianao izy, natezitra anao ny nataony, natezitra anao ny nataony ty firenena ity. Fa noho ny am' Jesosy no zao vavaka ataoko zao de mamindra fo aminy anao. Amin'ny anaran'i Jesosy mandidy andreo aretina eo amin'ny tenan'ny olona sy tranona ny olona marary rehetra, esorina amin'ny tenan'ny olona fanentanana. Didina amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa reo ozona mahatonga ny olana mampahory misy eo fiainan'ny olona ankehitriny. Didina amin'ny anaran'i Jesosy an'izo zany ho tapaka, ho foana, ka na inona reo olana mampahory nahazo ny olona zay mino am'ty androandroany ity de vonjeo Andriamanitra. Vonjeo reo manana olana mampahory amin'ny lafiny ara-pitiavana, vonjeo reo olona manana olana mampahory amin'ny lafiny tokantrano sy fanambadiana, vonjeo reo olona manana olana mampahory amin'ny lafiny famelomatena, vonjeo izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ainao ataony zavatra rehetra tompo, misaotra raha io, omena voninahitra mandrakizay anao. Misaotra tompo, halleloia, amen. Zay zany ny afatra entinao anareo ho antsika rehetra tamin'ty androandroany ety ka de mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herindray tompoko. De samy tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra tompoko. Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndrakely